Ampifaliana no iarabanantsika rehetra amin'izao folandrom-bavaky ny vehivavy izao andro fafetotsika androany hijery loha-hevitra anankiray manan-danja mialohan'izay manasanao hiara hivavaka amiko. Andriamanitra rainay tsara mankasitraka ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Meteza mela ny heloka tsirairay avy ary sakafo ny fonay mba ho vonina andray ny teninao. Misaotra ray eo. Amen. Arak'izay ny loha-hevitra lehibe iarahantsika androany dia hoe fanoloran-tena tanteraka. Vehivavy manam-pinoana, vehivavy manolo-tena tanteraka. Izao no voalazan'ny marika 2:7. Tiavan'i Jehovan-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Amin'izao fotoana izao dia maro ny olona no maniry fotsiny ny fitahian'Andriamanitra nefa tsy te hanolo-tena ho azy. Mitady fandresentsika nefa tsy te hiady ara-panahy. Mila ny satro-boninahitra nefa mandany azy fijalian'i Kristy. Araka voalazan'ny marika 2:7 teo anefa, Andriamanitra dia miantso antsika ho tia azy amin'ny fontsika manontolo. Tsy hampahany amin'ny fiainantsika izany no angatahany fa ny fiainantsika manontolo. Mitady vehivavy matanjaka ara-panahy izy amin'izao fotoana izao, ary izany ihany koa tena ilain'izao tontolo izao. Vehivavy tsy miaina amin'ny fisehoana ivelany fotsiny, fa tena miaina amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Vehivavy mahavita mivavaka na dia ao anatin'ny fahasahiranana azy, ary mitoetra ao mahatoky na dia reraka sy maratra aza amin'ny fony. Isa-tana dia tsarovy fa mahafantatra tsara ny herin'ny vehivavy feno fanoloran-tena, satria izy ireo dia afaka manova ny ankonana manontolo. Noho izany dia tena miezaka amin'ny fomba rehetra izy mba hampanalavirana antsika amin'Andriamanitra. Asehony eo anatrehantsika ny ratra-po, ny adidy maro, ny fahakiviana, ny olana maro samihafa. Hitantsika ohatra, misy vehivavy mitsiky izy ety ivelany, nefa ao anaty ao izy malahelo, mitomany. Misy maratra fa tsy hitantsika izany. Misy reraka satria tsy maintsy matanjaka mba ho an'ny hafa fotsiny ihany. Dia hoy Andriamanitra aminao hoe atolory ihany fonao. Ny fanoloran-tena feno dia midika fa an'Andriamanitra tanteraka isika. Midika fa azy amin'ny andro rehetra, na tsara izany na ratsy, ary miara-mandeha aminy na dia sarotra ataony ahoana aza ny lalantsika. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia mitady vehivavy manolo-tena tanteraka. Ny olana lehibe ankehitriny dia tsy hoe tsy ampy ny fivavahana, fa ny fanoloran-tena marina mihitsy no tsy misy. Maro ohatra ny milaza fa mahalala an'Andriamanitra fotsiny amin'ny saina, nefa ao am-po ao izy tsy mahafantatra an'Andriamanitra marina. Maro ny manompo raha ety ivelany, hitantsika izany, nefa ny fony dia lavitra an'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra ao amin'ny Ohabolana 7:29 manao hoe anaka, atolory ihany fonao. Ny foresahantsika eto dia ny fisainana, ny faniriana ary ny laharam-pahamehana. Ka amin'Andriamanitra dia tsy fombafomba ny tadiaviny amintsika, fa fifandraisana hety sy lalina. Tsy mety amin'Andriamanitra raha vavy malala isany ny fo mizarazara. Mitady vehivavy mahatoky miorina tsara ara-panahy izy amin'izao fotoana izao. Dia hijery vehivavy vitsivitsitsika ohatra ny amin'izany. Voalohany Estera, vehivavy tena nanolo-tena tanteraka izy, ary anisany ohatra ny amin'ny herim-po sy ny fanoloran-tena. Na dia mpanjaka vavy azy izy dia nanao viverin'ainy mba hamonjena ny fireneny. Azony natao tsara ny hoe nangina izy dia niaro ny toerana sy ny voninahitra nisy azy, fa tsy izay nefa ny nataony. Izao voalaza ao amin'ny Estera 4:4-10 hoe raha tahiny maty aho dia maty. Izany raha vavy no tena atao hoe fanoloran-tena feno. Mampianatra antsika izany fa indraindray ny fanarahana an'Andriamanitra dia mila fahafohizan-tena sy herim-po. Indraindray dia Andriamanitra mihitsy ny miantso antsika mba hiala ao anatin'ilay zone de confort, izany hoe izay ilay mahafinaritra antsika sy tiantsika atao fotsiny ihany mba ahafahana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Faharoa Maria, vehivavy vonina ho an'Andriamanitra. Rehefa nilaza fotsiny ny anjely tamin'izay hoe Maria, hitondra ny mpamonjy ianao. Na dia tsy azony ara ny tian'Andriamanitra atao tamin'izay dia hoy izy hoe ity ny ankizivavy ny Tompo, aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. Izay voalazan'ny Luka 1:7-7. Ny vehivavy manolo-tena izany dia manaiky an'Andriamanitra. Na dia hoe tsy takantsika ara ny zavatra rehetra. Ny vehivavy tena mivavaka dia manana hery miasa mangina.
Ny tena tsara ny vehivavy dia tsy ilay hita ety ivelany fotsiny. Io zany efa eo. Fa ny tena tsarana marina dia izay avy ato am-po, ny fifandraisantsika lalina amin'Andriamanitra. Iana dia modeliny amin'izany. Izao voalaza ao amin'ny Samuela voalohany 5:5. Fa mamoaka ny ato am-poko eo anatrehan'i Jehovah aho. Rehefa mivavaka izany ny renim-pianakaviana iray dia voaharo ny ankohonana rehetra. Miverina amin'Andriamanitra ny zanaka ary sitrana ny tokantrano. Ny fanoloran-tena koa dia miainga ao anivon'ny tokantrano. Izao voalaza ny eo am-bolana 4:4 manao hoe ny vehivavy endry dia samy manao ny tranony. Ny fampony vehivavy zany dia manomboka ao an-tokantrano. Ao isika ny manomana ny ankohonantsika mba ho any an-danitra. Araka voalazantsika tery am-piandohana dia miady mafy Satana amin'ny vehivavy mba ahafahana manalavitra an'izy ireo amin'Andriamanitra satria fantany tsara ny herin'ny ara-panahy. Misy ataony very hafanam-po ara-panahy, misy lasa tsy mivavaka intsony, misy efa manomboka tsy mamaky ny Baiboly intsony ary misy dia reraka lalandava. Ankehitriny raha izany vehivavy izany ianao dia miantso anao Andriamanitra mba hiverina aminy satria eo amin'ny any no antokana ahitantsika fiadanam-po. Rafitinina izany izay dia hoe mitady vehivavy vonina hanolo tena tanteraka Andriamanitra. Tsy vehivavy tanteraka fa vehivavy vonina sy mankatoa. Ny fanoloran-tena dia tsy hoe fihetseham-po mandalo fotsiny izy io, fa isan'andro dia misy fanapahan-kevitra raisitsika izany amin'izay fanoloran-tena izay. Ka ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe move tena ny fan'Andriamanitra tanteraka tokoa ny fiainanao. Anio ary irian'Andriamanitra raha handray fanapahan-kevitra ianao. Omeo azy ny fonao. Manasanao hiara hivavaka amiko. Misaotra anao Andriamanitra noho ny amin'ny teninao. Maniry izahay vehivavy rehetra mba tena ho vehivavy feno fanoloran-tena. Mehoery izahay tsy trano ireo maratram-po ary atokany izay mba tena ho anao tanteraka ary ho vehivavy manam-pinoana. Arovy ny ankonana sy ny fianakaviana rehetra izay mandre izao tombavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.